Arrivani alakamisy fa 17 ny volana oktobra taona 2024 manatitra ny tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS dia asainay mpanajany anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny tontolon'ny fifidianana no isantarantsika ny fampahalalam-baovao amin'izao hariva izao. Tokony isy fanatsarana ny lalam-pifidianana eto amintsika mba hisiny tena lalao madio ho an'ny mpisehatra rehetra hoy ny firaisamonim-pirenena safidy androany. Isan'ny voakasika sy ny resanjy manokana ny momba ny fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana. Noho ny tsy fisilalana mazava momba ny fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana io, dia izay tia ny voamiara-maleo tena misana ny fifidianana amaritana ny mety sy ny tsy mety no ansisa aray ny rehetra hoy ny safidy. Fanadihadiana eo amin'ny tsara sy ndratsary ny tahiriny. Mbola tsy misy lalana mazava mamatra ny atao hoe fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana eto Madagasikara hoy ny firaisamonim-pirenena safidy. Ny tsy fisiany lalana momba ny fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana io anefa no amaritany seny arak'izay itiavany azy ny mahamety na tsy ny kandida iray miroso amin'ny fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana. Noho izay tsy fisiany lalana izay ihany koa no mahatonga ny olom-panjakana sy ny fitaovam-panjakana mbola azo ampiasaina rehefa anao fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana amin'izao fotoana izao. Nanamafy ny rafitra mpanara-maso ny fifidianana na ny safidy fa tena ilaina ny fanatsarana lalam-pifidianana mba hisin'ny lalao mazava ho an'ny mpisehatra rehetra. Anisan'ny efa ho anay manokana nangataka ny hoe hatram'izay tsinda hoe tsisy lalana amin'ny fe hoe rehefa inona ny atao hoe fampelezan-kevitra dia rehefa inona ny atao hoe tsy fampelezan-kevitra. Dia iny le tenenina hoe tsy misy famaritana mazava fa raha ny voalaza teo aloha ny fantatra anay dia hoe raha vao tsy miteny ilay olona anankiray na ny mpiara-dia aminy hoe fidio ranony dia mbola tsy fampelezan-kevitra hozy izy ny tokony andraikitra ao amin'seny izay voambolana izay ihany zany no manavaka an'ilay fotoana fampelezan-kevitra tanteraka. Mandritra ny fampelezan-kevitra koa dia misy an'ilay hoe mandritra ny fampelezan-kevitra zany vao misy lalàna mifehy andreo tokony andraiki-panjakana isan'ny sokajiny ilay mitazona an'ilay hoe tsy fiandaniana na ny andaniny na ny ankilany. Dia amin'izao zany tsisy an'izay. Dikan'izay na ireo solotena fanjakana zany mbola afaka mibirioka ihany koa n'izao fotoana izao satria tsisy lalàna mifehina azy amin'izao. Sahala amin'izay koa ny fampiasana ny fitaovam-panjakana, olom-panjakana zany amin'izao tsisy lalàna mifehy. Fa mandritra ny fampelezan-kevitra ihany dia misy lalàna mifehy zay. Dia iny le ho anay hoe ny fotoana sahala amin'izao nefany efa hita tranga matetika kokoa amin'ny hainy vakijery ireo mpilatsaka hofidiana. Dia nefa amin'izao io zany mbola tsisy lalàna mifehy. Dia amin'izay eritreritra ny seny eo zany mitondrany an'ilay izy hoe tsy mety ty na mety ty dia ho anay izay tokony esorina zay satria mety hipetraka amin'inona fomba fiteny hoe subjectivité hoe tsy mifototra amin'inona ilay fandravana ohatra na ny fanekena. Raha tsy haivina nandritra ny fifidianana oson'ny-bavam-bahoaka farany teo dia fitoriana manodidina ny 4 no napetraka ity rafitra mpanara-maso ny fifidianana. Mahakasika ny trangana fanitsakitsahana ny fenitra fototra amin'ny fampelezan-kevitra ireo fitoriana 3 ka tafiditra ao anatin'izany ny fampiasana ny fahefam-panjakana sy ny olom-panjakana. Nilaza ny sampana mpanara-maso ny fifidianana safidy fa ny fitoriana napetraka rehetra dia mifandraika amin'ireo tsy fanaran-dalàna hita sy voamarina nandritra ny fifidianana izay misy fiantraikany vantana amin'ny famamarina ny safidim-bahoaka. Mbola lalam-pifidianana izay nampiasaina tamin'ny fifidianana oson'ny-bavam-bahoaka ihany anefa no miasa amin'ity fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ity ka antony anaovan'ny safidy fanairana ireo mpisehatra rehetra. Izay tontolo ny fifidianana izay dia fantatra izao fa mandeha ny fanona lehibe kokotany mialohan'ny fanatanterana ny fifidianana ho ben'ny tanàna izao. Isan'ny ahitana zany fanona kokotany fahobe zany sy ohatra ny ao Mondava araka ny fampitam-baovao voarainay. No mafisy ny firaisamonim-pirenena safidy izay vaovao izay androany nandritra ny fampiresahana taminy manoloana ity fiatrehana ny fifidianana ity. Ankoatra izay dia nametra-panontaniana ny safidy hoe nahoana no sokafana ihany koa ny lisam-pifidianana amin'ity fifidianana ity. Ho an'ny safidy dia tsy misy afa-tsy ny fanatsarana ny lalam-pifidianana ihany no isorana ny olana mety tranga rehetra toy izao. Ndoarasika ny fanadihadiana. Nitondra ny fomba fijeriny manoloana ny fisokafan'ny lisam-pifidianana ihany koa ny teo anivon'ny safidy. Misy lafitsarany satria manamafy ny fahafahany olom-pirenena rehetra handray anjara amin'ny fifidianana saingy ny mahagaga hoy ny safidy dia tamin'ity fifidianana ity ihany
voanasiana resaka sy nifoazina io lalàna io. Misy fotoana fisokafana sy fihidiny lisitry ny mpifidy de hoe manomboka ny voalohany volana desambra io misokatra de mikatona io hatramin'ny manomboka amin'ny 15 mai zany de mikatona de 1er desambra indray vao misokatra. Efa tao anatin'io lalàna io ilay andininy faharoa amby efapolo ilay hoe fampiasana ordonnance fa tamin'ity fifidianana communauté indray le izy vao nivoizana indray. Zany zavatra hitantsika hoe misy lafiny tsara zay, lafiny tsara le hoe araka ny tenintsika hoe nanana n'ilay fifidianana mampiaty na hoe inclusive le hoe zany hoe afaka mandray anjara na io miplatsaka ho fidiana na io ny fidy, zay ny lafy tsarany. Fa ny lafy ratiny indray zay le hoe ny lalànantsika vao ny tena te hoe gelena de nefa gelena afaka sokafana ihany zany de eo ny tokony mila jerevantsika mahakasika ny lalàna sy ny fampiasana zay lalàna zay. Raha tsika mahita hoe samy manana ny fomba androritany an'io andininy faharoa amby efapolo indray ny mpisehatra ara-pifidianana. Misy ireo manao fanitanana hoe izay feno 80 taona de afaka manatona ny sity na de tsy zay raha ny voalaza de eo koa ny dikan'izay hoe mifaiza manao andro sehatra ny ara-pifidianana koa zany mila fanamafisana hatrany ny faiza manao satria zay hoe samy mandriritra de lasa samy misy communication na hoe serasera zay miteraka fifampiahiahina zay zany ny lafy ratsin'le izy. Tena antsika teo misy mahatsara an'le izy fa misy an'izay hoe indro kely mila hijerevana fanatsarana zay. Ankoatr'izay raha ny vaovao dia sefokotany maromaro ny sorony fitondrana dia ny ministerany atitandry tamin'ny toerana ao an-tampon-tanàna ny Morondava. Azo antoka fa tsy ao amin'ity commune ity ihany no misy izay fanoloana sefokotany izay fa mety anerana ireo commune tsy dia nahafapony fitondrana ny vokatra azony nandritra ny fifidianana faranteo. Mifamatotra manko ny fifidianana oben'ny tanàna sy fifidianana loholona ka izay no ahina ao ambadika izao fihetsiky ny fitondrana izao. Ny anankiray koa ny zavatra tsikaritranay koa zany misy ireo namana mpanaramaso no mampita aminay fa mbola mitohy hatrany ilay fomba ratsy ataony hoe fomba ratsy fanoloana ny sefokotany izay hitany ny fomba fijerinay aloha zany de hoe izay tsy nahalany ny loko miaraka amin'ny mpitondra fanjakana de voasoratra sefokotany reo zay aloha zany zavatra hita satria tena misy fanoloana maro anisa mihitsy mandeha amin'ireny zany raha oharina amin'ilay hoe misy koa fanoloana sefokotany sasany hoe mety nalany ihany fa tsy de le maro anisa fa leo amin'le raha vao le maromaro ny esorina de rehefa jerena inona zavatra hidifiazan'ireo hoe manina reo ny esorina de hoe satria tsy lany ny loko miaraka mpitondra tamin'ireo fokotany reo. Zay zany zavatra mbola misy mbola anairanay mpitondra trano hoe io koa fokotany fa tsy tadidina izay tsy mahataditsony tamin'ny taona firytsika mifidy sefokotany satria tokony vidiana io mikasika izay fanoloana sefokotany izay ihany tsy nitonona toerana sy distrikany teo anivon'ny rafitra mpanaramason'ny fifidianana ity fa misy ny tsindry mahazo ireo ratsamangahika manao ny fanarahamaso ka isan'ny antony nahatonga ny fifehezana ny famoaham-baovao amin'izao fotoana izao. Ny antony misy an'izay le hoe misy ny karazana tsindro menan'ireo olona le mpanaramaso any toerana hoe lasa misy tsika zany tsy afaka miteny hoe misy fanerena be ve mandaigna tsika raha de matotsika zao afaka mifampiresaka eto amin'ny vaovao zao de misy ny malalaka fa tsy nretraretra nefany hoe misy zany ireo raha ohatra hoe ilay tena anao zany eny Morondava zany de tonga de fantatra an'zareo hoe izany ihany ohatra raha mpiara-miasa aminay safidy de lasa misy tsindry azon'le ekipa amin'iny hoanay zany taloha izay zao ohatra tsy natahotra miteny zavatra toerana ohatra zany fa am'izao izay efa manomboka tsy miteny tsony an'ilay source satria tsy mitovy ny tsindry mahazo anay eto amin'ny nationale sy ny ekipa any amin'ny terrain de lasa efa tsy maintsy miaro ny ekipa anay any amin'ny terrain zay zay no fomba fiasa napetraka anay tatoato zany zao zavatra nisany anankiray hoe azo lazaina fiamorana zay hoe tsy afaka maneho hevitra tsony ohatran'ny teo aloha ny rehetrarehetra izay tsy misy afa-tsy ny fanamafisana sy fanatsarana ny lalam-pifidianana ihany no vaolana amin'izao zava-misy izao ho hiatrany teo anivon'ny safidy mitaky ifandraisana andraikitry ny mpisehatra rehetra izany ho hiatrany ny fanazavana.
eo am'izay fiatrehana ny fifidianana ben'ny tanàna izay indrindra dia manohana ary-miantso ireo mpiara-dia amin'ny anohana ny firotsako fidiny rivo rakotovao ben'ny tanàna ny Mahajanga voalohany ny mpitarika ny antoko malagasy mitonga saina na ny MTS Roland Ratsira izay isan'ireo kandida milatsaka ho fidina ben'ny tanàna ao Tomasina izay toana ny antoko mivondrona ao anatin'ny firaisankina ao anatin'ny firaisankina no ahitana ny antoko VM izay misy kandida raha izy rahoanana sy ekena ny firotsako fidiny ndairety ny antoko misy azy izay mpambana sy mpanorona ny vondrona firaisankina. Fa hoy amin'ny tenera-pirenena vetsika ao anaty vaovao ity efatra amin'ny omaly no nivory ny katotrano ireo solombavam-bahoaka etsy Tsimbazaza. Fantatra fa fividianana fiara tsy mataho-dalana no antony ity fivoriana amin'ny katotrano ity. Miteraka adi-hevitra goavana eo amin'ny samy solombavam-bahoaka izany saingy samy nanidy vava avokoa izay nivoaka ny efitrano fivoriana ho an'ny androany. Tsy nina ny mpanao gazety fa niezaka nikaroka ny vaovao marina momba ny tabataban'ireo solombavam-bahoaka nanakoako hatrany ivelany efitrano fivoriana. Tato vaovao eo amin'ny sasy latsara ny atahiriny. Na nikatona aza ny varavarana tsy lefy fa re hatraty ivelany adivarotra tsy nisy nazaombo avao no sady tsy nisy resaka izay nivoaka ny efitrano. Niezaka nisikotra ihany ny mpanao gazety saingy samy tsy nisy namoaka ny tena zavanisy tao anatin'ny efitrano fivoriana ireo olom-bofidy nivoaka. Isan'izany ny ministry ny fitantanam-bola izay fantatra fa tompona andraikitra manoloana ny adi-hevitra teo anivony ity lapa ity. Tsy afa-po ny mpanao gazety ka niandry hatramin'ny farany. Mbola misy zavatra tsy milamina sy tapaka izay hatrany no teny nambarany ireo solombavam-bahoaka nivoakatry ny efitrano fivoriana tety Tsimbazaza. Samy niala olana avokoa fa tsy nisy sahany laza ny tena zava-marina tamin'ny mpanao gazety. Ny fanadiadina no namantarany fa resaka vidina fiara no nikatonany ireo solombavam-bahoaka trano nanomboka omaly. 3 tapitrisa ariary no fantatra fa volan'ireo solombavam-bahoaka hogiazana ho vidina fiara. Tafiditra ao anatin'io vola io ny tampikarama antsoina hoe indemnité consommatrice des transports na ICT, ankoatra ny tampikarama momba ny trano sy ny maro hafa. 3 volana no tsy nahazo ireo maro-bola ireo ny solombavam-bahoaka mba ho vidin'ny fiara raha ny fanadiadiana hatrany. Fiara tsy mataho-dalana 4x4 pick-up sy 4x4 tsotra no safidina fiara voalaza ka izany no niteraka adi-hevitra be teo amin'izy ireo satria tsy mitovy ny vidin'ireo fiara ireo kanefa mitovy ny vola giazana ho an'ny rehetra. Ady fiara indray no malaza eny anivony antenimieram-pirenena ankehitriny kanefa fivoriana momba ny lalàna ampiasana ny teti-bola-panjakana no lahadiniky ny fivoriana ara-potoana faharoa toy izao. Tontolo ny asa kosa niverina indray ny resaka fampiakarana ny tany etra alohan'ny mpiasa antsoina hoe IRSA ho 520 isanjato amin'izao fotoana izao. Fepetranapetraky ny mpamatsy vola any Madagasikara mba azahoana ny tapany faharoa amin'ny findramam-bola FEC raha ny vaovao azo. Na itsy ny syndicat ny mpiasa androany fa tsy azo ekena intsony ny fanapahana miopapana amin'ny karamany mpiasa malagasy. Fanadidina eo amin'ny sarsy ndatsarany tahiriny anatrany. Ao anatin'ny fivoriana ara-potoana ny antenimieram-pirenena amin'izao fotoana izao, isan'ny lahadinika mandritra ity fivoriana ara-potoana ity ny momba ny teti-bola-panjakana. Mivoaka ny resaka mahakasika ny IRSA fa hiakatra 520 isanjato. Soso-kevitra nataon'ireo mpamatsy vola mahazatra any Madagasikara
mba azahoana ny fampindramam-bola faika raha ny vaovao azo. Nanamafy izany ny teo anivo ny randrana sindikaly androany izay nilaza fa famonona ny mpiasa malagasy io tolo-kevitra io. Iakatra 500% zay ny sosokevitra ny teo amin'ny FMI zay teto anivon'ny randrana sindikaly tamin'ny 4 oktobra de nakana nisy feona tamin'ny FMI ary nyresahana mazava atao mihitsy zany io resaka irsa hoe 500% io ary tsy nandaro zareo fa zany isany fepetranapetrany zany izy io ho an'ny fahazahoana satria zay le hoe azahoana an'le deuxième phase na fake iny de eo zany natsipina tao anatin'izay hoe raha ohatra ka tontolon'ny asa izahay syndicat tena mahafantatra hoe manahoana ny iainan'ny mpiasa, manahoana ny fiainan'ny mpiasa malagasy fa tsy hoe anareo FMI no mbola tatitra ny anareo zay tatitra ny no azo zareo hoe mety ho tatitra diso angambany mety voarainy zareo any mahatonga aza zareo nanao an'io sosokevitra io ary tena ny zareo nanao an'le hoe ao anatina redressement fiscal na sosokevitra tolotry zareo zany hoe raha filaza zany le hoe fepetra tsy maintsy tanterahan'ny fanjakana raha te azo an'ilay deuxième tranche nafeka de nazava ny atsika teto anivon'ny randrana sindikaly hoe tsy anaiky an'izany ny randrana sindikaly mamotika mpiasa ny fampakarana azy 500%. Tsy ho velona intsony ny mpiasa malagasy raha toka ho tanterahin'ny fanjakana ny fampiakarana ny irsa ho iatrany ny fanazavany. Ankoatr'izay tokony ho fantatry ny mpiasa malagasy ny mety ho tamberin'ny vola alaina amin'ny karama ny isam-bolana ho iatrany ny sindika. Io hoe ny fantatry ny olona rehetrrehetra hoe ny am'izao raha ohatra ianao mandray eninetsy zany de iaran'le 20% ny am'izao fa amin'io zany eninetsy mihoatra de iaran'le 500% raha ohatra ka lany io le zavatra resahana ao anatin'le izy tsy le karama farany ambany zay koa mila jerena fa efa tafiditra ao daholo zany le karazana karama rehetra na andaminy te karazany reny mitambatra ao de ny fitambaran'izay no akana le 500% zay le irsa o tedavina zareo atao raha vao izay io zany tena mamotika ny mpiasa malagasy na ty am'setra tsy miakina io na ny am'y fanjakana moa zao vao mainka zava-tozako roa taona tsisy fiakarana karama mihitsy ny mpiasa fanjakana ny fanenana fampitahorana mpiasa fanjakana fanenana isa raha no ataon'ny fanjakana am'izao io ne tsy hita mihitsy aiza anatin'ny loi de finance ary io de maninona inona tamberin'ny bidy miverina ty amin'ny mpiasa amin'izy io tsy hitanao mihitsy ny izy de zay le manahirana ao anatin'le izy sa ve hoe anafahana nanaovan'ny fanjakana entiny manao mission ety serove zany le tsy mazava tsy hita mihitsy zany le izy de zay no mahatonga ny kosa ny mpiasa ny tena miaritra ny mafy am'izao hoe miaritra ny mafy ny mpiasa malagasy amin'izao manampitosoka ny fahasahiranana efa misy ny tsy fahalavorariny ny fototra anatanterana ny asa toy ny jiro sy ny vidim-piainana izay mitangana ao anatin'ny fivoriana ara-potoana moa ny député amin'izao ko andrasana ny vaovao mahakasika ity resaka fampiakarana irsa ity mila mamondrona ery ary mampiseho fahasahina ijoro ny mpiasa malagasy manoloana tsirary ny tranga eo amin'ny tontolon'ny asa eto Madagasikara fa tsy ho variana mandoro kodiarana amin'ny alina fotsiny ho ihany ny randrana sindikaly. Tontolo ny fampianarana kosa indray dia ambanin-javatra ny sehatry ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara. Marobe ireo zaza tsy miditra an-tsekoly eto amintsika manampitrotraka ireo voatery ny ato sy tsy nianatra intsony noho ny antony maro samihafa. Mivadika taranjany taranaka malagasy ka atahorana mety ho fitohizany zany raha tsy misy ny fandraisana andraikitra sitraka raha tovina mintso eo amin'ny sarsy ny ratsariny ny aro-tanjona. Miandanjatra izany ny mazava-dehibe ny tahaparisihana ho fanohizana ny fianaran-jaza malagasy ankehitriny. Maro ireo antony mahatonga izany, na eo amin'ny fiarahamonina, na eo amin'ny sehatry ny fampianarana. Raha tsy teny fotsiny, ny fiakara ny vidim-piainana, ny vidin'ny fitaovam-pianarana sy ny saram-pianarana, ka sarotra ho an'ireo ray aman-dreny manefa izany. Tsy vidy sy ihany koa anefa, ny voka-dratsy ateraka izay fiatoana amin'ny fianarana izay. Manosika ireo zaza tsy ampy-taona hirotsaka amin'ny asa, entiny anampiana ireo ray aman-dreniny. Raha ny taremarika navoaka ny UNESCO dia 2.5 isan-jato ny zazavavy ary 7.5 isan-jato ny zazalahy no mahavita ambaratonga fototra. Miaina kosa nefa ny tahaparisihana hisoratra anarana ho an'ny ambaratonga faharoa. Ka lasa 4.30 isan-jato izany ho an'ny zazavavy ary 4.30 isan-jato izany ho an'ny zazalahy.
eo ihany koa ny fiainan'ny tapahavitana izany ambaratonga faharoa izany ka midina ho 430 isanjato izany ho an'ny zazavavy ary 30 isanjato ho an'ny zazalahy. Isanjato nireo tanora malagasy kosa sisa no tody any amin'ny ambaratonga ambony. Dia vahaolana arakaraka fotoana ihany io fa tsy raha saran'le majinika aloha tsy tale majinika mihitsy vahaolana e. Saranay zao ino amidinay nefa zay enina trano ao an-trano dia tsy ampohoaninay zao ny tombarotra azo lasa mihina masoko arenay dia lasa tsy afaka mianatra mihitsy le mpianatra amizay mbola zay zao nianatra io zao dia tsy tafiditra izy tamin'ny tsy eo amin'le zavatra fitaovana mihitsy tsy apy dia tsy mianatra zao zao naray ary teo zao niala nianatra le zokony dia sasany dia indray mandeha fotsiny izy tany an-tsekoly zany ny sasany e satria ny teny amin'ny privé zany nampianarina dia tsy araka le izy. Nofinofy aloha mampikafiry ny ray aman-dreny hoe ampianarina ihany satria ny tena efa tsy nianatra dia mbo hoe tsotrany tena trongo vao mihinana ohatr'izay mba ilana fahasahiranana ny fanambakana moa fa tsy lazaina intsony eto Madagasikara fanambakana mandeha daholo. Efa tsy tandiny intsony ankehitriny izany hoe ahatafita sy ampisondrotra ary fanosehana ny zaza iditra sy ahavita ny fianarana. Dia ny mampianatra ny zanany mba hahay hanoratra sy hamaky teny dia tapitra hatreo ny atao hoe mianatra sy manovo fahalalana. Efa tsy antsaina intsony izany hoe ny fianarana ny lova tsara indrindra ihany koa fa ny hoe ny olona iray no mandroso ary adidiny avy eo ny mampandroso ny manodidina azy toy ny ankohonany ny mpiara-monina ary mipaka amin'ny mpiray firenena. Miaina amin'ny zava-misy sy ny fitadiavana ny harapaka an'io ny malagasy ka tsy afa-manoatra manoloana ny zava-misy. Ny amara ny tompona andraiky zany mba tokony mba hijery amin'ny majinika zany le tompona andraiky izy tompona ohatra hoe isako mifokotany fotsiny ary dia mba hitan'le tompona andraiky hoe zao ny tokantrano tokony manina zao ny tokantrano tokony tena anina e. Ny vahaolana zao amiko zay dia hoe amoraina ny resaka ohatra hoe activité ny saram-pianarana dia droit dia resaka fitaovana tena lafo tsy zakan'ny ray aman-dreny dia le mpianatra ihany koa misy ny tafita nefa tsisy le asa dia kivo azy koa le ankizy zany itsandaniny. Ankizy zany tokony hoe mianatra na ataoko hoe reny amoron-dalana reny raha tokony hoe misy fetohan'ny fanjakana reny raisiny an-tany satria ampiasain'le ray aman-dreny le ankizy angataka dia lasa kamo mianatra izy dia zay mampatonga an'le tsy tafita satria ny eritreretiny hoe lehibe izy dia mety amin'ny any le mangataka rehefa avy eo ohatr'izay. Madama zao mananjanaka mianatra? Roavavy. Inona zao no tena hitanao hoe sarotra? Mariana fa 7 isanjato ny zaza malagasy 10 taona no nandia fianarana fototra ankehitriny kanefa manam-pahasahiranana eo amin'ny fahazonany teny sy ny fanoratana. Mampanontany tena ny mety ho avin'ny tanora malagasy aoriana kely ao raha tsy voafehy ireo olana eo amin'ny sehatry ny fampianarana na ny anivon'ny fiarahamonina na eo anivon'ny kalitaon'ny fampianarana izany. Fa malona ny firoborobon'ny teknôlôjia sy ny fivoarany ankehitriny dia mivoatra manaraka izany ihany koa ny endrika fahafahana mandrato fahalalana amin'ny alalan'ny boky na amin'ny endriny azo tsapahitana izany na amin'ny endriny nomerika. Raha ny fanadihadihana atao teny amin'ny tranomboky pirenena na androany. Mpianatra manodidina ny 200 isan'andro no tonga mamaky boky ao amin'ity tranomboky ho an'ny daholobe ity sy ny sokajy nomerika. Ndao rahantsika ny takim-baovao mahakasika izay. Na ny boky nomerika na ny boky taratasy azo avadika dia samy be mpamaky avokoa raha ny eto amin'ny tranomboky pirenena Anosy. Ambony kokoa nefa ny isa ho an'ny vakiboky taratasy raha mitaha amin'ny vakiboky nomerika. Manodidina ny 500 isan'andro ireo olona tonga ato amin'ny tranomboky sokajy ho an'ny daholobe. Raha manodidina ny 500 kosa no tonga mikaropahalalana ao amin'ny tranomboky nomerika. Tsara marina fa tanora avokoa no ankamaroan'ireo. Anatin'izay andro izay eo amin'ny 500 eo farafahakeliny miditra ato aminay dia ny mamaky boky eo amin'ny ny sasaka manila aloha mamaky boky daholo dia arak'ilay activité fanteneniko teo hoe mifangaro izany ilay zavatra ataony zareo. Ny ato aminay moa izany amin'ny maha-daholobe anazy dia ny tanora sy ny ankizy ny tena betsaka dia boky ho an'ny zareo izany tena be mpamaky
dia ho an'le efa le bebe boky fianarana sy resaka documentaire reny. Ny fahitako anazy aloha ny boky tena ilaina ninona zany fivoaran'ny teknôlôjia misy dia mbola hita sy tsapa fa tena mazoto mamaky boky sy makaty amin'ny tranomboky ny ankizy. Papa numérique anazy dia misy ordinateur moa mazava ho azy dia ao anatin'ireny poste client reny efa misy livre numérique ao anatin'ireny dia efa afaka azy rehefa ny ankizy consultena efa sous format PDF le izy manao recherche manokana ho azy zany ny ankizy tonga atao aminay fa tsy azo atao kosa nefa ny mampiavaka anay amin'ny ohatry ny hoe cybercafé reny hoe manao réseaux sociaux ny ankizy na hoe manao jeu fa tena hoe resaka fianarana dia amin'ny ankapobeny ankizy tanora zany tonga ato zany hoe manomboka eo amin'ny atosika hoe salanesa eo amin'ny 15 taona eo no miakatra tonga atao aminay moa zany le ankizy dia miteny izy hoe misy boky momba an'izao ve ohatra ny miteny zao izy hoe hitady boky momba ny miteniteny izy ohatra ny hoe culture générale ohatra dia tsy voatery izy ohatra ny hoe hijery référence be na hoe mbola andeha hijery eny amin'ny ohatra ny hoe mandeha rayon be reny fa miteny fotsiny izy hoe hijery culture générale kely izay ohatra dia tonga dia juste fotsiny izy hoe mitapy an'le mot de passe fotsiny izy dia tonga dia afaka hita an'le izy raha ao anatin'le izy mazava ho azy dia tonga dia consultenao izay mety aminazy sa tsy mety aminazy zany hoe facilité kokoa an'le recherche ataony zany le izy dia somary récent kokoa le zavatra hitany amin'le numérique. Samy manana ny mampiavaka azy sy ny vokatsoa hoentiny na ny boky nomerika na ny boky taratasy miankina amin'ireo mpianatra noho izany ny safidy. Azahoana fahalalana bebe kokoa noho ny hoe telefôna dia boky kokoa tsy makarary maso ohatran'ny telefôna fa tsy makarary maso telefôna mantsy makarary maso l'écran aminazy. Dia boky koa ahitana zavatra be dia be mihitsy dia mampifantoka kokoa mamaky hoe boky noho ny hoe zavatra hafa. Ohatra hoe telefôna zao dia mety ohatra hoe lasa mitafa mijery zavatra hafa ianao fa boky tonga dia hoe rehefa boky dia tonga dia io mihitsy ianao vakianao. Ahitana ohatra hoe mova foana le izy dia ahafantarana vocabulaire be dia be. Any anazy zao resaka roman foana vakiko satria iny mahalilinana kokoa. Ny antony sy afidianako hoe makato amin'ny bibliothèque numérique fa tsy makany amin'ny hoe tsy mamaky boky le recherche izay ataoko mila fotoana betsaka dia nefa raha ohatra ka mbola mamaky boky dia mbola mila mitady référence maromaro mety tsy ho hitako azy dia hoe exact tena izy le izy fa sur internet le izy to dia hoe précis be hoe misy résultat maromaro menanako. Samy azona fahalalana avokoa na ny boky nomerika na ny boky taratasy tombony amin'ny famakiana boky azo tsapahitanana ny fifantohana eo am-pamakiana azy mitaky fahaizana mandanjalanja kosa nefa izany ho an'ny boky nomerika. Tontolo voajanahary hiatandindondozany arenina voajanahary eto Madagasikara ankehitriny maro amin'izy ireo no ahina ho lany tamingana sy efa lany tamingana mihitsy aza. Manoloana izany dia nametraka paikady hiarovana ny arena voajanahary ny teo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy androany hiadina amin'ny kolikoly amin'ny fanondranana tsy ara-dalàna ny arem-pirenena. Andao rahantsika ny fanadiadina mahakasika izay. Antony voalohany mahalany tamingana ny arena voajanahary eto amintsika ny fitrandrana tsy ara-dalàna azy fa eo ihany koa ny kolikoly avo lenta amin'ny fanondrana tsy ara-dalàna ny arem-pirenena. Nametraka paikady vaovao noho izany teo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy hiarovana ny tontolo iainana ka hanasaziana avy hatrany ireo izay tratra manimba na mitrandraka tsy ara-dalàna ny arem-pirenena. MED dia efa manana koa ny lalàna ohatra hoe ny code de désert protégé ny lalàna momba ny faritra rovana izay efa tena mafy ary ampiarina foana izy io rehefa misy ny raha mitranga ao anatin'ny faritra rovana. Efa betsaka ny olona nalefa tany am-pitsarana sy nampidirana any am-ponja ary tsy hoe ny olona madinika ihany no enjehana, tsy hoe ny vahoaka tsotra ihany no ampidirana any am-ponja fa eo koa ny olona matanjaka. Raha misy ny na olom-boatendry na olom-boafidy ary manao ratsa
dia tsy maintsy mandray fepetra ny fanjakana. Nefa nisy koa ny teratany vahiny maro nalefa tany am-ponja tamin'ity taona ity izay nisehatra tao anatin'ireny raha kolikoly sy trafika amin'ny resaka ny tontolo iainana. Tsy vitan'olombitsy anefa ny ady amin'ny kolikoly fa mila ny fiaramientana rehetra mba hampahomby izany, na ny mpitandro ny filaminana izany na ny olom-pirenena tsotra, fa indrindra ny eo anivon'ny fitsarana mba tena hanaja ny rariny sy ny hitsiny ka hampiatra ny lalàna amin'ireo tsy mataotody. Isan'ny lesika zany dia hoe tsy ampy ny fiarah-miasa tamin'ny fitondram-panjakana amin'ny edina amin'ny kolikoly satria izahay système anticorruption dia aty amin'ny farany, aty amin'ny répression, amin'ny fanasaziana, fa mila miara-miasa hatrany amin'ny voalohany na ny anaty tsara anara ny pirofo ohatra afaka anasaziana ary araka ny lazainy andriamanao monsieur le ministre teo ity resaka espèce sauvage espoir précieux ty resaka iraisam-pirenena izy tio satria aondrana ny ivelany. Be dia be ny olona zany mila mandray anjara amin'ny ady amin'ny kolikoly amin'io sehatra io. Roapately ny hazo sarobidy eto Madagasikara no voamarina fa tratra ny fanondranana tsy ara-dalàna raha araka ny salanisana avoaka ny fikambanana tsy miankina trafika ny taona 2024 ka ny 4,100 taonina amin'ireo dia andramena bois d'ébène avokoa izay voatrandraka tsy ara-dalàna teo anelanelan'ny taona 2017 ka hatramin'ny taona 2022. Azo antoka fa nitomby ho izy io taoriana ny taona 2022 antony nahavitsy ny hazo sarobidy eto Madagasikara. Antenaina noho izany ny vokatry ny paikady vaovao naroso mba izy vokany eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana. Fanampitaraina ireo mpivarotra amoron-dalana ety Anosy ny fanesorana azy ireo androandry. Tsy nisy ny filazana mialo izany ary tsy nisy ihany koa ny toerana ahafahan'ireo mpivarotra na noho ny asa fameloman-tenany. Noho ny fahateren'ny lalana kosa no antony ary ny fanazavana tato-baovao ny anjara alovany aina eo amin'ny tsara sy ny ratsariny ny aro-tanjona. Velotaraina ireo mpivarotra amoron-dalana ety Anosy be noho ny fanesorana sy fanakisahana azy ireo androany maraina, noho ny fahateren'ny lalana na ho an'ny fiarakodia na ho an'ireo mpandeha tongotra no antony voalaza fa nanalana azy ireo. Tsy nisy kosa nefa ny fampilazana meroa azy ireo ary nirofin''ireo mpitandro ny filaminana ny entan'ireo mpivarotra. Manoloana izany, tsy nanatsafidy ireo mpivarotra fa tsy maintsy nanaiky ny fandaminana, tsy afaka nivarotra teny an-toerana izy ireo, tsy nisy toeran-kafa koa nefa nametrahana azy ireo. Ny fiainana nefa mafy satria ny hoanina rahampitso sadiavina androany ho iatrany ireo mpivarotra. Fampetraka tsara dia angalariny zareo. Tsisy fampiomanana, tsisy ninino fa tonga dia nalainy zareo. Namapangalaty zany. Zany hoe rofina ny entana dia vao rofina misy ny sasany mangalatra ny entana. Luteza, mapiomana fonisy, mapiomana. Tonga dia maka fotsiny. Zay keke olona mbavaritra tsara mamelo ny zanakay. Manina raha mbo mapiomana zay tana miala. Izy fa tenanay miala fa manindrina tanay tonga dia alaina fotsiny. Tokony mba nitery izy mba isaksanareo miala zay. Malahelo fonay zay amin'ny ray maraina dia fa fony. Dia manina tanay tonga dia alaina fotsiny. Miantso ny tompon'andraikitra araka izany reto mpivarotra mba hisian'ny fifampitsinjovana sy ny fanomezana toerana ho an'izy ireo manohy ny asa fivelomany. Mitaky ny hamerenan'ireo mpitandro ny filaminana ireo entana nalainy koa ireo mpivarotra. Tamin'ny maraina vao mipotsaka be mihitsy dia tena tsy lamina ny kajy. Tena tsy mahafapo, tena tsy mitsinjo vahoaka majinika mihitsy ry zalako. Mitady ny kapoaka ho anina androany dia izy indray manakorotana an'ilay fiarahamonina. Ka mangataka amin'ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky an'izany. Itony fanemorana anay moa izany tsy fantatra tonga dia hoe mihembotra fotsiny fa misy fandaminana zany androany. Izay no fantatra. Dia tsy maintsy manaraka izay. Ka tsy maintsy hatsehana moa izany ilay izy fa dia inona moa ny azo atao tsy afa-manoatra e. Dia nefa mividim-piainana zao efa lafo be, mitady roa alina zany zao efa tena mafy azonao. Nefa ny mpivarotra tsy abelanao mivarotra. Dia aiza zany no avindreny olo ireny mandofa trano isam-bolana, izay aloha ray. Dia nefa ilay olona zao samy mamelon-janaka majinika daholo dia na nohanina raha tsy tatavina androany nohanina rapitso. Dia ny entana lasa fivondronana daholo ny seza, ny elo, ny inona lasany daholo. Ny tahetam-po zao raha ohatra hoe mba ny tahetam-po dia mba misy tsena na ohatr'izany na anona mba ampiasana mivarotra amoron-dalana satria
le fahaserana nefa mananona sy nyvidim-piainana miakatra ny tsena tsy dia mandeha ntsony amin'izao mivarotra ary matiatika ary indraindray sady efa tsy malafo indraindray. Hatramin'izay tsy nisy fepetranoraisina momba ny tsena tetỳ na dehibe aza ireo fitarainana. Mampametra-panontaniana ny maro ny hoe nahoana no amin'izao vanim-potoana manakaiky fifidianana izao no miezaka mihetsiketsika ny fiadidiany tanàna n'Antananarivo. Izay ny zava-misy eto Antananarivo renivohitra fa dia ivadika vaovao hafa kely isika. Ilay voninkazo isan'ny lehibe indrindra maneran-tany ireo biby antsoina hoe chien moderne ary ilay vehivavy manana valana lehibe indrindra. Anondeha ampahafantarantsika indray amin'ireo vaovao hafa kely entiny Yulie Ndoratsika. 70 taona i Michael Ruffenli, teratany Amerikana izy ary tompony andilana midadasika indrindra eto an-tany. Mirefy 3,7 cm ny manodidina ny valahany Ruffenli ary milanja 70 kg mahery izy. Mipetraka any Los Angeles izy ary rem-pianakaviana mananjanaka 4. Manana ny mari-pahaizana maîtrise amin'ny psychologie. Misy taona dia modely ao amin'ny tranokala Big Beautiful Man i Michael Ruffenli. Miendrika tavoahangy io vatany io ary arehany. Tsy mihevitra ny hanena na hampitombo io vatany io ny tena andrano fanazavany. Ireo biby manana hoditra toy ny tsilo no antsoina hoe echinoderme. Noheverina ho akorandrika izy ireo fa akola tamin'ny vaninandron'ny antikité. Tamin'ny taona 1770 vao nosokajiana anisan'ny echinoderme izy ireo. Misy sokajy 5 ireto karazana biby ireto. Kintan-dranomasina na antsoina ihany koa hoe kintana, urchin, cocombre, crinois ary kintana marevo. Avy amin'ny karazana taolapaty ao anatin'ny misy vato sy kay no nahazahoana ny anarana hoe echinoderme. Ny teboka hafa iraisan'ny vatana dia ny symétrie larana fahadimy antsoina hoe ponta radial amin'ny vatana sy ny rafitra ekiferma tokana. Mandeha amin'ny vatana mifanakalo amin'ny ranomasina io rafitra hydrolika na koa hoe rafitra ambulacral amin'ny vatana io ary mamela azy ireo amana na ivezivezy ihany koa. Mahatratra iray metatra eo ary milanja 1,2 kg ny voninkazo Rafflesia arnoldi. Mipoitra avy amin'ny mavomavo na volotsokola mainty. Tsimoka mitovy amin'ilay soa, matetika eo amin'ny 3 cm ny sakany. Ny volana Mei 700 nahitana ny voninkazo lehibe indrindra tao amin'ny tendrombohitra Sago, Sumatra. Ny refy 7 cm ny sava-ivony tamin'izany. Antsoina hoe voninkazo goavambe i Rafflesia arnoldi. Mamokatra voniny tokana lehibe, mety mahatratra any amin'ny 3 metatra ny sava-ivony ary ny lanjany kosa 4,9 kg. Any amin'ny alamando any Malaisie Indonésie no nipoirany. Zava-maniry vasculaire ny Rafflesia, tsy misy raviny na tahony na fakany. Mitovy amin'ny olatra mitambatra tanteraka, manana loko menamena ary maimbo nofo loha ihany koa io voninkazo io. Tapitra ny fampalalam-baovao antsika tompoko lasy toko vavy makasitraka anao manaraka izany ny hatramin'ny farany mametraka ny soavatsara veloma tompoko.